Mbola tanora. 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 Faly miarabanao tanora namana rahalahy sy anabavy amin'ny tompondray ny tenako. Faly miarabanao koa Natalia. Salama Joely, ampifaliana ihany koa no iarabako ny mpiaino sy mpanaraka ny fandaharana. Inona ny vaovao Natalia? Mazava ho azy fa ny famindrampon'Andriamanitra ny vaovao antsika isan'andro. Sa tsy izany? Tena marina tokoa izany. Andeha ary sika hisaotra sy hideran'Andriamanitra ho fanombohantsika ity fotoana ity. Andao hivavaka sika. Ry Andriamanitra rainay io, misaotra anao tokoa izahay noho ny famindramponao izay asehonao eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Ary avoazinao aminay isan'andro izany famindramponao izany. Koa izany no hideranay sy ankalazanay anao. Ity andro anio ity dia fanomezana avy aminao ko apetraka eo ambany fitarihanao ny fotoananay rehetra eto. Ho voninahitra ao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Eny ary, hiary hideran'Andriamanitra isika amin'ity iraray ity. Ho fisaorantsika azy noho ny fitantanany, ny famindrampony amintsika, raha hitodiana. Ianao any an-danitra aho. Tantara no tsoahana tao amin'ny tantara faharoa, toko fahafito, andininy faefatra ambin'ny folo. Raha ny oloko izay natsoina tamin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia haino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hanasitrana amin'ny taniny. Tena tsara ny fanireo fambolena tamin'ity taona ity any fa avy tany an-tsanga ibenja.
Jerijery ny samy manodidina rehetra tokoa aho izao. Fa ianao anga ahoana? Za ny lazaiko anao izany, na ny oliva, na ny aviavy, na ny voaloboka, dia samy vokatra be avokoa izy rehetra. Fitahiana avy amin'ny bala avokoa izany ry Benja. Mbola hividy volafotsy maromaro aho izao amin'ny vidin'ireo rehefa miakatra ny vokatra. Ko raha izany dia aleo tokoa atao maro ny sarin-javatra nidina hivavahanako. Sady efa maro koa ny mpanao asa tanana mahay. Ny fanaovana fanatitra koa dia tena ho tsara amin'ity. Efa betsaka anie ny omby, ny ondry matavy. Tena anao firaviravona izany sika rehetra e. Vorio daholo amin'izay mivahoaka fa tonga amin'ny fetin'ireo andriamanitsika. Eny ary fa andeha tsoka ny zava-maneno amin'izay izay sy safia. Mivoa daholo e. Mivoa e, mivoa andao andy. Avy e. Samy mampifaly ireo andriamanitra e. Ry jafiasy abida, asay voetin'ny ravatandiala matanjaka ireo ny omby vonoana atao fanatitra e. Eny fa lasa izay. Ianareo mpandia rehetra, miza fa andalo eo ny omby sy izay rehetra ho vonoana. Rehetra izay mbola mijorojoro kosa mandamina ireo milahatra ery dia samy manoroka ny omby lahy izay olona mamono zavatra atao fanatitra e. Misy minjay e. Alefatsara ny dia e. Alefatsara ny dia e. Benja, fa inona ho ahy ireny zavatra be dia be hoentin'ny rivotra avy any antsinanany ireny e. Aiza ry any ahy? Ay, jereo fa tena feno. Rakotra be eny ambony eny. Hay, tsy mbola nahita tahaka ity aho. Tena mainty izy izany. Toa valala marina. Dia ahoana ity? Tena valala tokoa. Zahay vao loza. Tena loza. Ndray. Voa daholo e. Voa daholo andreo ka valala. Idiran-dozy sika fa tonga ny valala. Samy manao izay andehanana e. Ay, dia atao ahoana ireo? Dray, tena be dia be loatra izy izany. Very sika ireo olona e. Dia ahoana izany ny fambolena? Inona no hohanina? Tena ho lanin'ireo ny zava-maitso rehetra. Fa mbola aiza ry miza sy ry zafia amin'izao. Toa hoe lasa mivavaka aingana any amin'ny asera sy ireo andriamanitra hono izy. Benja, antsoy ny andriamanitsika e. Antsoy ny olokely. Antsoy izy mba hamonjy antsika amin'izao fahoriantsika izao e. Raha ny tiako aza dia ny makany aminy fa tsy afaka hoany aho. Tena mahakivy izao e. Mbola tsy misy ohatry ry mihitsy aho. Ko manao moa tsika raha mandeha manao fanatitra amin'ireo andriamanitra indray e. Izany tokoa no tokony atao mba ampitony ny fahatezerany amintsika. Tena tezitra amintsika tokoa ireo andriamanitra. Fa misy amin'izao tsy mety manome ny omby matavy atao fanatitra e. Izao ary no ataovy. Sady tereo mihitsy ny olona hanatrika amin'ny fanaovana fanatitra sy hanome ny zavatra tsara rehetra any aminy. Fa ny tsy fanaovana an'izany no mahatonga izao valala betsaka izao. Ampandren'ny olona amin'ny zava-maneno indray ary izay sy tafiasa dia antsoantso e. Ry vahoaka rehetra tsy hakanavaka. Miaino, aty ireo mpanatitra.
enoy tsika rehetra izay manan-javatra rehetra. Enoy izao, samy mitondra ny omby mataviny, ny ondry sy ny osy mba atao fanatitra e. Mba tsy hampaty-azotrareo Andriamanitra ka hiala amin'ny valala amintsika. Samy tonga daholo any amin'ny toerana mahazatra antsika e. Samy mandiha ampifaly ny Andriamanitra fa tezitra amintsika izy e. Amin'izay dia ho lasa ny valala. Tena ho faly amin'izay ireo Andriamanitra fa samy mitaitra tamin'ny fanairana azy avokoa ny vahoaka ka mitondra ny omby amanosony matavy. Be loatra indray ary izy izany a. Aleo hifaly koa ny vahoaka fa mafy tiany manjoa amin'ny ataon'ireo valala irako. Efa besado ny simba amin'ny tany. Toa tsy misy vokany akory ry any naterana ny omby, ny ondry, ny ositsika natao fanatitra ho an'ireo Andriamanitra. Dia asa mihitsy, tsy fantatro kory fa anga mba mbola tezitra izy. Ka inatsonko nefa ny azo aterana raha mbola iantso ry Jafia? Endrisy, ringana ny akabeazan'ny biby fiompy teto an-tanàna. Ny any sisa velona zao aza mahi dia mahikozatra. Na fambolena azy tia valan'ny valala zara raha misy. Tena mahantra sika ry any a. Fa maninona moa raha miverina mifona amin'ireo Andriamanitra indray e. Dia tsy hainy kosa ve izy? Ka ho aiza indray moa isika? Tsy maintsy ireo Andriamanitra ireo ihany no mahavonjy asika. Andesa mety ireo asera isika. Andao ary. Ka nefa nery benja tsy te hijery an'ireo sary eo tsony ahy e. Onena loatra mantsingeny foko e. Falozy indray retiry Maria e. Efa potiky ny valala ny tany dia mitrangy indray tiany ahitany. Tena niady tanteraka tokoa ny orana ary Sara. Dia inona no hanina raha izao no mitohy? Tsy hita intsony izy ity e. Tena mampisento. Solo fa mbola misy ireny loharano ireny mba hosotroana, fa raha tsy izany dia asa fotsiny angamba. Tsy ho be indray ny faty olona. Ny biby azy izao efa tena mampalahelo, tsy misy intsony ny vilona. Oka kia, nijery ny omby kely koa aho ary efa tena taolana sisa. Rano koa moa mba hampisotroana azy. Tena mahavery fanantenana izy izany. Ireo Andriamanitra koa tsy misy miaino antsika intsony noho ny fahatezerany angamba. Dia izao tokoa hoe izany sisa ny fiainantsika? Tsy misy afa-tsy fisetoana? Dia tena tsy milatsaka intsony ny orana. Ity vao tena loza ry benja. Fa miantona ny andro. Tsy misy ranorana milatsaka amin'ny tany tsony e. Zahay vao tena foana amin'ny fanantenako rehetra. Intsony no aho e. Ka na ny biby fiompy aza tsaratsara sy mataverita amin'ny reniko. Indrisy fongana avokoa. Dia tsy maintsy miatrika izao haitany be izao indray izany tsika e. Ndrana azy ty efa mehijaliana koa. Za raha tokoa raha mahita. Manelalana lavitra vao mahita rano. Aiza ny taloha. Tena niadana sika. Sady tena nandro fahizay tamin'izany a. Tsy mba nisy fahavalana nafika. Indrisy anefa ankehitriny. Zaho anefitsika ty tsy mba fahavalo no manafika fa tsy fisina. Vokatry ny valala izay nandaniny tany sy ny andro miantona dia tena tsy misy tokoa lahy ny orana. Mafy ty ry benjaka. Tena mafy zao e. Ka ho any amin'iza moa ianao e? Iza no sarangotina? Tray, tena loza roa, loza telo, fa ity ny tena loza marina. Ho faty daholo sika no iza sy Jafia.
atao ana tokoa ty areta mandringany ity fa namelo ny valala tonga ny ahitany vokatry ny tsy filatsahan'orana to mbola velona ihany sika fa amin'izao fotoan'izao kosa dia efa betsaka ny matoko ka hoe tena tsy mamela mahazo ny areta mandringany eto amintsika io ko. Tena mahaferefitra izy ity ka. Iza no monjy atsika? Vavona tokoa ary efa mba mitaraina foana amin'indray ho Andriamanitra sika kanefa dia tsy mamaly izy. Onoa, sao dia mba zavatra avy zao mahazo atsika zao fa samy mandeha ny teny. Raha amiko aloha dia fantatro fa efa nanao izay azoko natao tamin'ireo Andriamanitra ary tsy efa nanao fanatitra ve sika ka inondray a? Zahako loha tsy mandanota fady izany aho. Fa amin'ireo olona izay mampateza sareo Andriamanitra no anton'izao e. Ihany e, teny zany aho fa mba lasa ny saika. Tsy lasa kory mantsy ny loza voalohany dia iny koa ny ray. Dia tonga koa ny manaraka dia ty arety mandringany ity. Ndao aloha samy maka iny tranony avy e. Orobenja, tao tsy misy ainana mihitsy izany. Reto mandringana, tena matahotra ka. Na izao koa aza nge miroro e. Be loatra ny maty. Benja, tsy anao ngaza ny tabataba be any ivelany an'izany. Alao hoe ho jereko tsy ambaravara kely izy. Marina raha ivoaka any a. Io eny Sara. Aleo hoe atsoko. Sara, fa misy inona? Maty ny mizany anakafy tao an-tranony dia ry abidao no izy mifaty sy ny zanandray ny maty e. Tray, marina tena mampiorikoditra izy zany. Fa misy inona ry Benja? Ianako hoe laozanao eo fotsiniko. Ka hoe maty hono ry miza mianakavy dia maty koa ny abita mifaty sy ny zanandray e. Benja, andao andeha andositra. Fa ianao ve adaly e? Hoaiza ianao? Efa voadaholo izao ny tany rehetra. Koa raha maty ny andalana any ianao dia ahoana ka? Dia hijanonao faty eto fotsiny koa zany. Andriamanitra vonjeo re izay e. Marina tokoa zany. Andeha isika hiverana an'Andriamanitra tsy tompanao ny lanitra sy ny tany fa ao amin'ny any no misy famonjena. Any aho andao isika hivavaka, hifona hangataka amin'Andriamanitra, ambela amin'ny fahatsotsika rehetra. Tanaika ao anatreha amin'ny fahananao ratsy. Andakalitsika ireo balasasa raha ary Andriamanitra izy rehetra, Andriamanitra tsy toa. Orobenja, andao tokoa Orobenja, andao fa ao amin'ny rery ihany no misy ny famonjeny. Ao amin'ny ihany no misy ny fanavotana. Tena adalitsika hatramin'izay. Marina mihitsy zany Orobenja. Isaorako indrindra ianao ry Andriamanitra avy indrindra. Andriamanitra lehibe sy mahatahotra fa amin'ny mahafitiavana anao dia nitao aminao andiny tena. Tsapako fa noho ny tsy nentina taonay no antony nahatonga izao loza rehetra izao. Tena nanoto izahay ka nanao ireo sampy marobe isan-karazany rehetra ireo e. Sary mpiaro tamin'ny voninahitra ao ianao Andriamanitra ary dia nataonao izao mba hiverenanay aminao. Mifony Andriamanitra, mamelay ny adisoanay e. Ianao any an-danitra aho. Tantara no tsoahana tao amin'ny tantara faharoa, toko fahafito, andininy faefatra ambin'ny folo. Raha ny oloko izay natsoina tamin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony
dia hiaino any an-danitra aho ka hamelany elony ary hanasitrana ny taniny. Mpanomboratra Fara. Ny andro rehetra nomeny tompo antsika dia miavaka daholo. Noho izany dia tokony faly mandrakarivintsika. Sady tanora izany e, mavitribitrika, falifaly lalandava. Inona ary natolontsika ny tanora ampianao antsika androany tsy hoe? Ia, androany tokoa sika dia handray tanora vitsivitsy mba hifampizara, hifampahery ny amin'ny hoe ahoana tokoa amin'ny ankapobeny noho ny ainan'ny tanora ny fiboana na ny confinement noho ny Covid-19 teo iny. Tsara tokoa raha resahantsika kely ny vanim-potoana lavalava iny a. Enim-bolana be izao. Nitsahatra avokoa ny zavatra rehetra. Ny fianarana, ny fiangonana, ny asa, eny fanahitra amin'ny fifandraisana azy. Tena mafy iny a. Nandalo zavatsarotra ny tsirairay. Tsy afaka manao zavatra hafa ety ivelany eny fa na dia ny sport aza. Alohan'ny andraisantsika ireo vahiny ara dia ndeha hiaino hira raintsika e. Ny tononkira dia milaza hoe Jesosy no miaro, mitantana, manafaka ary mampahery na dia mandalo ady sarotra azy isika. Satria izy mihitsy no antsika. Araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo 3:7-5:20 manao hoe iza no hay ho any an-danitra ary tsy misy ety ambony tany iriko tahaka anao. Irairay avy hatrany a, na mandalo ady sarotra azy. Mandalo ady sarotra zao no Jesosy vetsiai aloko sy nandako sady tokiko na iseseo anoloako azamo zay mety ho fakampanay mampandresy ay atrany Jesosy.
sosiretiai zimbaerikerika tianamaia naitiantani nananaitrani sisirikutakazi vatulampisianzara wizi Eny ary tonga mivahiny amin'ity fandarana androany ity ireto tanora dimy avy amin'ny fiangonana batista biblika Ivandry reto. Faly mandray anareo aloha dia aleo mba samy milaza mombamomba anareo tsirairay avy anareo alohan'ny resantsika. Ya, miarahaba anareo mianadahy dia miarahaba amin'ny mpiaino rehetra koa. Elino anarako eo ampamitana ny fianarako amin'ny resaka médecine vétérinaire amin'izao eny amin'ny université Anakatso ilay izy. Faly miarahaba antsika rehetra ihany koa ny tenako. Tsy lavina ny anarako, mbola mianatra aho ary manaraka lalam-piofanana informatika ao amin'ny ZIM. Faly miarahaba ny Joel sy Natalie dia faly miarahaba ny mpiaino ihany koa. Rachel no anarako, efa navita fianarana aho dia mitady asa ahako amin'izao. Salama daholo, izao indray Santatra no anarako. Mbola mpianatra ary mamita ny fianarako amin'ny lalam-piofanan'ny finance ao amin'ny MGAM. Miarahaba ny Natalie sy Joel dia miarahaba ny mpiainontsika rehetra koa. Tiana no anarako. Mbola mianatra amin'ny estime ary gestion no ataoko. Eny ary, arak'ilay fanambara teo dia akaloha hevitra iray tsika androany. Ahoana no niainanareo iny fibohana na hoe confinement iny? Aleo mentsika ny Elina omaly voalohany. Tamin'iny confinement iny tamin'iny izay vao tena hoe completa ao an-trano. Dia tao izay dia faly tafaraka tao aloha miara-ninao zavatra. Dia tao koa moa izay mifankafantatra bebe kokoa. Fa izaho koa afaka mba nianatra zavatra kely ihany satria nisy travaux kely izay tao an-trano. Dia tena liana be ako nanao resaka plomberie izay tao, nanao installation électrique koa, dia avy eo koa moa nanao resaka ouvrage bois. Tena tsara kosa izany Miampy indray izany ny électricien eto amin'ny tanorako. Ary ny tsy lavina nanahoana? Ny andray moa izany izay ankizy rehetra ny tao an-trano tao amin'ny fotoana io. Ray aman-dreninay dia tany ambanivohitra avokoa. Tsy dia nisy natao loatra moa fa ankoatra ny hoe nampirina trano, manao jeu, mijery télé, dia manao Facebook. Mihinan-kanina ihany koa moa no tena ataonay ao. Sady zokinay mahay karazana sakafo atao foana. Ary hitako eo tsy lavina na azo aina. Inona izao ny sakafo tena tiany tsy lavina nataony zokinao? Tsara daholo ny sakafo nataony fa ny paty angamba no tena tiako sady amin'ny fomba isan-karazany mihitsy Tena tsara izany, tena tsara izany. Ary nanahoana indray ny santatra ny confinement? Ya, tao an-trano foana moa izay tamin'ny fotoana io. Ny natao ny maraina mandamindamina sy mampirina, dia mijery télé sy manao Facebook no tena andaninandro. Ny fankafantatra bebe kokoa izay tao an-trano indrindra ny resaka toetra. Isan'andro manko zara raha miona noho ny fianarana sy ny asa, fa tamin'ity dia tao foana dia ny fankafantatra bebe kokoa ny tsirairay. Tiako resahana manokana kely eto dia ny fifandraisanay ankizy tamin'ny ray aman-dreny. Hitako hoe ny fanakaiky kokoa izahay tamin'izay. Ny tombo ny fotoana fampiresahana nandritra ny confinement iny Mahafinaritra kosa izany Ary ny Rachel nanahoana izay hoe niainanao ny fibohana izay? Zaho indray dia tany ambanivohitra foana. Afaka niaraka tamin'ny cousin cousine dia faly be mihitsy. Nafinaritra fa vakansa vita ho azy. Afaka namboly, nandehandeha. Tamin'ny voalohany aloha satry foana itoy fa avy eo nalahelo ny ray aman-dreny taty aoriana dia vao nisokatra ny lalana tonga dia lasa nody.
Ary ny any tiana nanao ahoana? Tena ny ainanay ary ny ainako manokana ny fahaserana tamin'iny confinement iny. Fa rehefa ela dia tsy nisy vola. Ny asa raha teo tsy nisy dia tena sahirana mihitsy. Nisy ihany fanohanana avy amin'ny fianakaviana, fiangonana fa tsy mahatoraka ny zavatra ilaina izany. Nisy fotoana tsy maintsy nandeha tongotra adiny 7 hakasakafo fotsiny any ambanivohitra satria fa tena tsy isy intsony tao an-trano. Enjana tamiko iny ka fa hitanao hoe ny tompo no manome hery. Izao vao mieritreritra hoe ahoana no nahavitako an'izany. Misaotra ny tiana nanao izay fizaran'izay. Tena hita tokoa aloha fa tena hoe tsy mora mihitsy izany zavatra natrehanao izany. Fa isaorantsika an'Andriamanitra ny fimbany sy ny fitantanany tamin'izany rehetrarehetra izany. Ia, tena marina tokoa izany fa tena hita fa tena samy hafa daholo ny hatrehanareo 5 mianadahy iny confinement iny. Iaino iraray aloha sika mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa indray amin'ny resadresaka. Ity raha manaraka ity indray dia maneho ny fahatokiantsika an' Jesosy izay miara-dia amintsika amin'ny fiainantsika rehetra. Na misy alon-drano, na misy rivo-doza, na inona fahasarotana toy izay niainan'ny namantsika teo dia izy ihany no tokontsika. Ny hira ety an-dalana izay hitantsika ao amin'ny Asafa 12. Hiditra amin'ny tapany faharoa indray antsika miresadresaka e. Nanahoana indray ary izany hoe fifandraisanareo tamin'Andriamanitra izany nandritra ny confinement iny. Dia leo mentsika Rachel indray ary fitenenana voalohany. Ie, azo lazaina hoe io ihany. Variana miaraka amin'ny cousin teny dia adinitra indray na ny mamaky baiboly aza. Tsapako hoe tsy nenty izany dia efa miverina amin'ny fanokanana fotoana ho an'Andriamanitra zahako amin'izao.
Ary manao ahoana indray ny hafa santatra? Ia, tamin'ireny fotoana ireny moa tsy nisy ny fiangonana dia lasa nazoto ny hain-toroteny sy fampianarana tamin'ny radio sy tamin'ny Facebook. Tao an-trano koa lasa nisy foana ny culte sy ny partage rehefa hariva. Nafana tamin'ny voalohany fa nisy fotoana lasa fahavizarana fotsiny ilay izy hoa. Fa vao naheno hoe hiverina ny fotoanan'ny tanora sy hoe afaka miangona dia tena velombelona. Ary Neneli, nanao ahoana indray izay hoe fifandraisanao tamin'Andriamanitra izay? Za indray aloha tena mba nanam-potoana namakiana baiboly tamin'iny. Amin'ny andavanandro mantsy dia misy le rotoroto, le hazakazaka ohatran'ireny dia tena tsisy fotoana mihitsy, tsy manam-potoana mihitsy hamakiana baiboly. Fa tamin'iny kafiano iny dia tsy afaka miteny an'izany intsony hoe tsisy fotoana hamakiana baiboly intsony. Dia tamin'iny arany nahavita mihitsy ahako namaky boky anankiray tamin'ny testameta vaovao anatin'ny 2 andro fotsiny. Dia rehefa lahady koa moa izany dia miaraka manaraka an'ilay fotoam-pivavahana amin'ny radio iny izay. Izay kosa aloha no mahatsara ny radio e. Na dia tsy afaka makany am-piangonana isika dia afaka mba manaraka fanompoam-pivavahana ihany. Tena isaorantsika an'Andriamanitra ireny fitaovana ireny. Teo koa ny Facebook afaka nampitana fampianarana isan-karazany. Ary nanao ahoana ny any Tiana? Za indray tebotebony amin'ny fiainana hoe ahoana ary no afoko. Dia nisy fotoana kivy mihitsy fianarana bloke tanteraka. Hitako hoe nisy fotoana nangatsiaka ny fandraisako tamin'Andriamanitra. Kamokamo na hamaky baiboly sy hivavaka. Fa taty aoriana dia nifoana sy niverina tamin'Andriamanitra satria ity fifandraisako taminy vao maika nareraka. Ary nenao tsy lavina nanao ahoana? Ity misy fizarana kely ataoko momba ny fianakaviana, izany hoe ireo havana mifanakaikaiky trano aminay moa izany. Tena natahotra be mihitsy izy ireo hoe ho faty daholo ve izany sika, satria nanjehan'ilay hoe betsaka ny maty ny andafy vokatry ny Covid-19. Noho io tahotra io moa dia nifanao veloma mihitsy ny fianakaviana ary nifanaraka fa hiara-mivavaka amin'izay. Izay mbola tsy nisy mihitsy teo aminay. Hatramin'izao moa dia isaorin'Andriamanitra fa mbola mitohy ny fotoam-pivavahana irahanay. Wow, hafa indray izany Tena raha maheno an'izany dia tena hoe mampisaotra an'Andriamanitra kosa. Tena nampitodika amin'ny fianakavianao tamin'Andriamanitra izany ty aretiny ity. Hita tokoa fa tena samy hafa ny ainanareo tsirairay avy an'iny confinement iny. Dia misaotra tamin'ny fizarana fa tena mahatonga saina, mampahery tokoa ny zavatra no fampizarantsika teto. Fa rehefa niainanareo teo dia tena miaiko hoe tena endry Andriamanitsika io ny amin'ny fitondrany antsika. Tena marina mihitsy izany Joely ary tena tokony fikirana, atahorana ary itokitsika amin'ny fiainantsika tanora hatramin'ny farany mihitsy. Eny ary, ho famarana antsika izay rehetra izay dia andeha ny mpiandraikitra tanora Zokrozeno hanao famitinana izay resaka ny fanaovantsika androany teto ao aorianan'ity hiraray ity. Jesosy fiadanana ao amin'ny asafa fa 7:30. Sini fa
Misaotra nareo dimy anadà amin'ny fizarana samihafa teo. Lesona efatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra no azontsika mihezana izay voalaza, izay koa no afatra ho anao tanora mpiaino amin'ity androany ity. Lesona voalohany dia izao: ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tompony zavatra rehetra sy mifeny zavatra rehetra, manao izay sitrapony rehetra izy. Navela nitranga eto amin'izao tontolo izao teto amintsika ny Covid-19, fa efa nananany amin'izao tontolo izao izany. Indrindra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 5:30 manao hoe: manao izay sitrapony rehetra Jehovah, na any amin'ny lanitra na ety ambonin'ny tany, na any amin'ny ranomasina sy ny ranolalina rehetra. Dia toy izao indray ny voasoratra amin'ny Daniela 4:5-30: ary ny mponina rehetra ety an-tany atao tsinotsinona, ary manao izay sitrapony amin'ireo maro be any an-danitra sy amin'ny mponina ety an-tany izy, ary tsy misy mahasaka anazy na manao aminy hoe inona no ataonao. Ny lesona faharoa dia izao: ny zavatsarotra andalovana eo amin'ny fiainana dia okazion ampianarin'Andriamanitra anao mba hanakaiky azy, hiankina aminy, atahotra azy bebe kokoa. Tena okazion koa nefa hanomezan'Andriamanitra anao fahendrena, ampitany aminao ny zavatra tena manan-danja eo amin'ny fiainana, ampivelatra ireo toetra maha-kristianina sy ny sisa. Romana 5:17-4: ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana. Lesona fahatelo dia izao: vanim-potoana mahareraka sy mampiravoravo-tanana ireny iainantsika ireny, kanefa ao anatin'ny zavatsarotra dia Andriamanitra ihany no loharano kely ho anao. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Isaia 5:7-20: mampahatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia omeny hery be, amin'ny alalan'ny fifandraisanao amin'ny tsy tapaka, amin'ny vavaka sy famakiana baiboly indrindra indrindra no hanovozanao izany hery avy amin'ny Andriamanitra izany, ho fiatrehana ny zavatsarotra andalovana eo amin'ny fiainana. Ary lesona farany ary dia izao: taddio fa misy zavatra maro eo amin'ny fiainan'ny tanora, tsy hoe fianarana ihany, na asa ihany, na namana ihany, na Facebook ihany, na tele ihany, fa misy fianakaviana, ray aman-dreny, ray tapo, havana izay afaka hifaliantsika, hifandraisantsika. Misy zavatra hafa koa afaka ianarana, trandrahana mety ahasoanao amin'ny ho avy. Sokafy amin'ny lafin-javatra isan-karazany ny masonao. Hoy ny torohevitry mpitoriteny ho anao tanora, Mpitoriteny 7:10. Izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsita izay alehanao. Dia izay ny famehezana azo atao, fa mbola mamerina ny fisaorananao rehetra teto. Misaotra ny Zoky Roger, dia mbola mamerina ny fisaorana ho anareo dimy anadà ihany koa. Dia misaotra anao ihany koa Joely ny ara-nanolotra tamiko ny fandaharana androany. Veloma daholo. Mbola tanora. 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 Mbola tanora.